mididipoatra iny zany fanesorana le ohatra kely manarina aloha filay iny didipoatra mitombotsy ao za ara-pahasalamana am'izay moa zany de hoe rehefa miseho foana iny a tsy misarisarinao iny a de tsy mitahiry loto sady tsy mora mandray a otrikaretana mety foana didipoatra na voateraka araka hatramin'ny lehibe fa mekapobeny zany rehefa matanitany tena iny ritaona telo taona iny izy mety indrindra lehibe indray mantsy malera anazy a rehefa misy an'le fahatarina maholo dehibe azy de manansarotra ny fery rehefa avy ao zay ny orana amin'ny lehibe didipoatra moa andrinona foana fanaovana malagasy azy taloha fa zao tsy voatery rinona zany mety foana io na andro mafana ary taloha koa de vao maraina be a fa mety foana koa na maraina na atoandro na amin'ny alina mety foana zany ny fivoaran'ny le teknika fanaovana azy materan'izay na aloha misy dokotera foana alohan'ny anaovana didipoatra ho zany dokotera so de misy aretina manokana tokony ho jabona de avy eo a ny rehefa vita didipoatra de arana koa mitory avy dokotera ny amin'ny fanafody ampiasaina ary ny fahadiovana zava-dehibe indrindra satria rehefa maloto ny fery de mora manomotra de reny no mampaela ny fasitranan'ny fery. Misy mahasamihafa azy ve tompoko ny didipoatra ara-pomba malagasy ny didipoatra amin'izao fotoana zao? Ny didipoatra moa zany de fanasorana an'le hoditra manarina alohan'ny filaina iny zay daholo zany na fomba malagasy na fomba moderna zay daholo natao fa le fitaovana ampiasaina no mahatonga azy hoe malagasy ny moderna ny fomba malagasy zany didina amin'ny lamina na amin'ny antsy izy de zay le fomba malagasy fa ny fomba moderna mampiasa fitaovana le fanodina no opérateur reny na zay amin'ny ankapobeny zany le fomba moderna. Mety misy risque ara-pahasalamana ve le fihinanan'le nofo kely amin'ny didipoatra? Le nofo kely hoany ve io moa zay le fomba malagasy ndraindray fotsiny lasina maloto iny de zay fotsiny hoe misy mikroba mety voatel na sendra hoe misy fotsy fa iny miankina amin'ny olona ihany afaka hoanina afaka tsy hoanina. Raha tsy hoanina izy dokotera de mety atao tsy hoanina raha tsy hoanina izy zany de arina fa tsy manina zany iny na tsy hoanina fa io efa fomba fahazatra malagasy. Ina kosa tompoko fiantraikany raha ohatra hoe tara loatra ny ankizy vao atao didipoatra? Ny fiantraikany fotsiny raha tara izy a eo amin'ny ara-pahasalamana tsy de misy hoe ahoana fa izy fotsiny zany mety menatra ny namana izy hoe alambana tsy vita de lasa misy fiantraikany amin'ny ara-toe-tsaina zany lasa atrotron'ny namana izy de zay fotsiny izy. Ho an'ny klinika fidy manokana no mety roviana indray misy ny didipoatra fobe? Didipoatra fobe a matetika zany eo amin'ny fandoran'ny fambotanan'ny fanaovana azy satria tsindrovana le tena hoe madiniky le tena tsy manam-bola mihitsy na lefa any amin'ny farany be sapotra mihitsy le vampotana fanaovana malagasy azy a nefa mbola tsy vita izy nefa efa hianatra de tsinjo andray zany de atao le fobe.